ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mampitomboana aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo sy mpanjakatsika. Misaotra an'Andriamanitra mandrakarivotsika ry havana noho ny amin'ity alady maraina natotr'Andriamanitra atsika ity hiderana sy hanomezana voninahitra ny anarany. Io manarisika ny amin'izao fampopavahana izao ka omany eo alohantsika ry havana Salamo 4:50 ka ny 10 sy ny 7 no iarahantsika mamaky. Mitsangana ry havako hiantso sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra isika. Miaraka sika manao hoe Andriamanitra no iderako ny teniny, Jehova no iderako ny teniny, Andriamanitra no idikiko ka tsy mba hatahotra aho. Ino nataon'olona ny voatany Jehova Andriamanitra dia hanataka anaty fisaorana ho anao, fa efa nanapaka ny fanahiko amin'ny fahafatesana ianao, eny nanapaka ny tongotra ianao mba tsy ho solapaka. Ambolandana dia anafian'Andriamanitra Amen. Ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, tonga eto amin'ny tranonao indray zahay, midera sy mankalaza manome voninahitra anao. Tonga eto izahay amin'ny fonay feno fankalazana, fankasitrahana anao noho ny nanafahanao anay avy tamin'ny fahafatesana, tamin'ireo aretina, tamin'ireo loza maro samihafa, tamin'ireo etraketraky ny tany, ny akasiparany tsy tia, ka hatratra izao maraim-baovao zao zahay afaka manantona anao eto amin'ny tranonao Andriamanitra. Misaotra indrindra Andriamanitra fa ianao no niaro anay ka afaka tamin'ny velam-pandrika Satana izahay, tsy nahasakana anay tany an-tranonay izany fa noho no mahazaka ny fitiavanao dia tonga eto izahay midera mankalaza manome voninahitra anao.
misaotra Andriamanitra noho ny amin'ity andro alahady ity izay fotoana efa natokanay manerana amin'ny Madagasikara hiaonana aminao. Misaotra Andriamanitra satria velona ny finoanay, trapamonjezy zahay, afaka migoka ilay fahasoavana avy aminao. Magataka aminao zahay, omenao anay ny fanainao masina, ilay fanahy mahatoky hitoetra ty anatinay, hahafahanay miaritra sy maharitra amin'ny finoananao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy Mpanjakanay, ilay inonay fa hampirindra sy hampilamina izao fanompona masina izao no anaovanay ny vavaka toy izany. Amen. Ipetraka isika ry havana. Tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Ataontsika ny hira 8 sy valonjato dia hitsangana ny tompon'anjara hanatanteraka ny 10 minitra ny fanabeazana. Hitsangana ny ankizy sy ny tanora hivavaka isika. Jesosy zokinay io, misaotra anao zahay fa manana izao fotoana izao, ahafahanay mandray ny hafatra avy amin'ny teninao, fanahy masina ane hitoetra aminay mandrakariva azahoanay mitahiry izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mahazaho toerana rakizy. Ny soratra masina akatsika fampianarana dia ao amin'ny Exodosy toko 4:20, andininy 4:20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy, Jehova hiady ho anareo, fa ianareo kosa angina. Baiko pitolomana nomeny Jesosy sy nomen'Andriamanitra ny zanak'Isiraely izany rakizy. Mizara roa eto ny andraikitra. Ny an'Andriamanitra dia ny ady, fa ny anjaran'ny zanak'Isiraely kosa dia ny angina. Ny andraikitry ny olona kosa zany dia ny angina, izany hoe ametraka ny fiainana amin'Andriamanitra, fa ny fitondran'Andriamanitra dia hiady ho antsika. Isika koa rakizy raha te handresy amin'ny fiainana, manoloana izay zavatra manahirana toy ny fianarana sy ny fialana amin'ny fankapanahy, dia tsy maintsy mandray andraikitra, fa tsy faly fotsiny hoe apetraka amin'ny tompo. Mila mankatoy izay lazain'ny tenin'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely sika mba azo fandresena, mangataka amin'ny fanazavan'ny fanahy masina sika amin'ny fianarana, kanefa mila mandray andraikitra ihany koa ahazo ny fahombiazana. Tadidio zany isaky ny mandray ity tenin'Andriamanitra ity tsika hoe Jehova hiady ho anareo, fa ianareo kosa angina. Eo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Alohan'ny hitsanganan'ny mpanompony hivavaka sy hamaky ny soratra masina dia anao ny anjara hira efa nomany zao ny zanantsika ao amin'ny sampana tanora. Amen.
mialohan'ny andrenesana ny tenin'andriamanitra ry havana dia iombona amin'izao vavaka izao isika ko satria anao fanamasina mpanazava ny lalanay dia mangataka anao zay mba hitsilo ny mpamaky ny teninao indrindra ihany koa ny mpanomponao zay anazava ary andahatra ny afatrao ary tsy adino reto vahoakanao zay miandrandra sy mangetaheta fatratra izany teninao zany mba hoentiny miaina tokoa amin'izao fiainana izao izany teninao zany ko mitenena tompo fa miaindro mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany misaotra raha eo amen. Iorenan'ny fahafahana ny tompo dia izany indray ry havana ny loha hevitra hobanjintsika mandritra ity volana ity. Andeha ary hovakintsika ny teny izay voalahatra ho amin'izany arak'izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Mpitsara. Mpitsara toko fahaefatra raisintsika amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo dia mijanona hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Mpitsara toko fahaefatra raisina amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo dia mijanona hatramin'ny fahaefatra amby roapolo farany. Rehefa hita dia izao hamaky azy amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary hoy Debora tamin'ny Baraka, miakaraka fa anio no andro hanoloran'i Jehova any Sisera eo an-tananao. Tsy mivoaka eo anoloanao va Jehova? Dia anidina Baraka sy ny olona iray alina nanaraka azy avy tany an-tendrombohitra Tabara. Dia nampifanaritahan'i Jehova tamin'ny lela-tsabatra Sisera teo anoloan'ny Baraka sy kalesy rehetra ary ny miaramila rehetra. Dia anidina niala tamin'ny kalesy Sisera ka nandositra nandeha tongotra, ary Baraka nanenjika nanaraka ny kalesy sy ny miaramila hatrany Haroseta. Dia lavin'ny lela-tsabatra avokoa ny miaramila ny Sisera rehetra, tsy nisy niangana na dia iray akory aza. Ary Sisera nandositra nandeha tongotra ho any amin'ilay Jaela vadiny Hebera Kenita, fa ny havana Jabina mpanjakan'ny Hazora sy ny mpianakavin'ny Hebera Kenita. Dia nivoaka Jaela ny hitsena ny Sisera ka nanao taminy hoe: miakara tompoko lahy, miakara ty amiko, aza matahotra. Ary rehefa niakatra ho aminy ao anday izy dia norakofany lamba firakotra. Ary hoy Sisera taminy: masina ianao, omeo rano kely hosotroko fa mangetaheta aho izany. Dia nanokatra ny sy ny hoditra nisy ronono izy ka nomeny hosotroiny, ary dia norakofany indray izy. Dia hoy izy taminy: mitsangana eo am-baravaran'ilay, ka raha tahiny misy avy ka manontany anao hoe misy olona va ato, dia ataovy hoe tsia. Dia naka tsy manday Jaela vadiny Hebera sady nitondra tantanana teny an-tanany ka nitsaitsaika anakeo aminy. Dia natsatony tamin'ny fihirifany ny tsy manday ka niatra tamin'ny tany, fa efa remiko ny torimaso Sisera satria sasatra ka dia maty izy. Ary noho ny indro avy Baraka manenjika any Sisera dia nivoaka hitsena azy Jaela ka nanao taminy hoe: avy aty fa asehoko anao ny lehilahy izay tadiavinao. Ary rehefa tonga tao aminy izy dia indro ny fatin'ny Sisera niampatra teo ary ny tsy manday teo amin'ny fihirifany. Dia nahitrin'Andriamanitra teo anoloan'ny zanak'Israely tamin'izany andro izany Jabina mpanjaka ny Kanana, ary ny tanan'ny zanak'Israely ny ahery tamin'ny Jabina mpanjaka ny Kanana mandra-pandringany azy. Amen. Hotohisantsika mivaky teny izany dia ho hitantsika eo amin'ny filazantsaran'ny Jaona. Filazantsaran'ny Jaona toko fahavalo raisintsika amin'ny andininy faraka amin'ny telopolo ka hatsahatritsika eo amin'ny fahavalo amin'ny telopolo. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy: raha maharitra miteboka ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo dia namaly azy ka nanao hoe: taranak'i Abrahama izahay, fa tsy mba andevon'olona hatr'izay ela izay. Ko nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe:
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manompa dia andevony ota fa ny andevony mitoetra ao an-trano mandrakariva fa ny zanaka no mitoetra ao amin'ny mandrakariva koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo fantatro ihany fa taranaki Abrahama ianareo nefa mitady hamono ahy satria ny teniko tsy mitombona ao anatinareo izay efa hitako tamin'ny ray no lazaiko ary ianareo kosa manao izay renareo tamin'ny rainareo. Amen. Dia ho faranantsika ry havana ny famakinany teny soratra masina, izany dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko faha 9, raisina ao amin'ny andininy faha 9 ka atsahatra amin'ny andininy faha 720. Asan'ny apôstôly toko faha 9, raisina amin'ny andininy faha 9 ka hatramin'ny faha 720. Rehefa hitantsika izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha nandeha ho any amin'ilay fitoerana fivavahana izahay, dia nisy ankizy vavy anankiray nanam-panahy mahavaly nifanena taminay, ary ny faminaniana nataony no nahazahoany tombony harena be. Izy nanaraka amin'ny Paoly sy izahay ka niantso hoe, ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra izay manoro anareo lalam-pamonjena. Ary nataony tamin'ny andro maro izany. Ary sosotro Paoly dia nitodika taminy ka nanao tamin'ny fanahy hoe, mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy. Dia nivoaka tamin'izay ora izany indrindra izy. Ary no nitan'ireo tompony fa very ny fanantenana azony harena, dia nisambotra amin'ny Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy ho any an-tsena any amin'ny lehibe. Ary rehefa nentiny tany amin'ireo gouverneur izy roa lahy, dia nolazainy hoe ireto lehilahy jiosy ireto mampitabataba ny tanànantsika loatra ka mampianatra fanao tsy mety ho raisitsika ka ataontsika fa romanina isika. Ary ny vahoaka niara-nitsangana amely azy, ary ireo gouverneur nanaisitra ny lambany ka nasainy nokapohina tamin'ny hazo izy. Ary no nefa nokapohina mafy dia mafy izy, dia nataony tao an-tranomaizina ka nasiny niambina azy tsara ny mpiandro tranomaizina. Ary rehefa nahazo teny toy izany raha lehilahy, dia nataony tao amin'ny tranomaizina anatiny indrindra izy. Ary ny tongony no bolokiny mafy tamin'ny boloky azo. Amen. Ray masino manamasina ny fahamarina, ny tena fahamarina. Amen. Anomana ny fosaina sy fanahintsika sika ry havana, iaino ny tenin'Andriamanitra. Alohan'ny toriana ny tenin'Andriamanitra dia ny hira 320, 320, andiny voalohany sy ny fahatelo no irahantsika. Eo am-pitsanganana no anatanterantsika izany.
mipetraka isika ry havana. Ry havako malala rehetra eo amin'ny tompo, ampitombonao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Rehefa miova volana toy izao moa tsika ry havana eo amin'ny sahany FJKM, dia miova ihany koa ny aloha hevitra izay banjiny. Ko amin'izao volana jona izao isika dia mibanjina indrindra ny aloha hevitra manao hoe iorenan'ny fahafahana ny tompo, iorenan'ny fahafahana ny tompo. Ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny Jaona toko 9 andiny faraka amin'ny 30 ka hatramin'ny 9 amin'ny 30 no anompanana izany soratra masina izany mba ahafahantsika migoka indray ilay fahazavan-tsaina, mitombo amin'ny finoana ka miroso mandrakariva amin'ny fanarahandi an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ny Jaona toko 9 ny andininy 1:30 ka hatramin'ny 9:30. Indrindra moa eo amin'ny tapany 2 amin'ny andininy 2 amin'ny 30 manao hoe ary ny marina hanafaka anareo tsy ho andevo. Ry havana, rehefa mamaky amin'ny dinidinika nataony Jesosy tamin'ny mpianany teo an-kianjan'ny tempoly, teo ihany koa no nisy asosorana ny amin'ny mpitondra fanjakana tamin'i Jesosy Kristy rehefa nitaona ny olona izy amin'ny fanafahana azy amin'ireo karazana angejana maro isan-karazany. Maro havana no fangejana izay notantarain'i Jesosy Kristy mila esorina amin'ireo olona teo amin'ny tempoly, ary izany indrindra no nahasositra ireo lehibe, izany no nahatezitra ny lehibe satria mitady hisarika olona maromaro kokoa noho ny efa nanaraka azy i Jesosy Kristy, ary mitady hiala amin'ireo lehibe an'ny tanàna na lehibe an'ny vohitra ny mponina, satria manomboka mazava ny tenin'Andriamanitra, manomboka tafiditra ao an-tsain'ny olona ny asaribidiny sy ny figohana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mibanjantsika amin'ity andininy 2 amin'ny 30 ty ry havana, dia fahamarinana anankiroa no asehon'Andriamanitra, fahamarinana anankiroa no asehon'Andriamanitra amintsika. Raha te ho afaka dia mila manam-paharetana, raha te ho afaka dia mila manana faharetana, ary ny faharoa hoe raha te ho afaka dia mila manao ny marina. Inona ilay voalohany teo? Faharoa, inona nefa no esorina? Jesosy Kristy mahita ny olona fa voageja, Jesosy Kristy mahita ny olona fa tery, ary eo anatrehan'izany indrindra izy no te hanafaka, te hitaonan'ny olona anana fahafahana, ary eo anatrehan'izany dia te hampianatra Jesosy Kristy hoe mila miaritra ane, mila miaritra raha te ho afaka. Dia ndretsika ry havana andray sary an-tsaina manao hoe misy anniversaire androany, dia rehefa misy anniversaire dia samy te maika te hitsoka labozia, asiana le labozia zaza ray taona, anjara indrindra mitsoka labozia, labozia tsy mirehatra izy efa vonona ny aninona, hitsoka le labozia. Izany hoe na ao anatin'ny zavatra tsara dia tsy manana faharetana ny olona, na ao anatin'ny zavatra ratsy
dia tsy manana faharetana ny olona. Ary hitan' Jesosy Kristy izany hoe na amin'ny tsara na amin'ny ratsy dia sarotra ho an'ny olona no miaritra. Anisan'ny izingiziny an' Jesosy anefany fa ny tena fiaretana tsara dia ny fahaizana miaina ny teniny. Fahaizana miaina amin'ny teniny izany hoe ny olona miaritra mahay ny tenin'Andriamanitra dia tsy voafitaka. Tsy voafitaka ireo fampianaran-diso satria mitombo amin'ny fahalalana tsara. Tsy voafitaka ny fampianaran-diso satria mitombo amin'ny fahalalana tsara dia ao amin'Andriamanitra izany. Rehefa mahay tokoa ianao ry havana amin'ny soratra masina dia lasa tsy handevon'ny fahalalana ianao. Tsy handevozon'ny fahalalana ianao satria hainao ny soratra masina, ary izany no mila hiaretana. Ny mianatra ny soratra masina io nefa ny havana dia akavitsiana isika miaritra ny fianarana ny soratra masina. Akavitsiana isika no miaritra ny fianarana ny soratra masina. Raha vao lavalava ny toriteny dia mijery famantaranandro daholo ny olona, satria mety maika hody le fianonan'ny toriteny mihitsy mety tsy ao an-tsaina, tsy ao anaty. Rehefa lavalava ny teny vakina ny an-trano, indrindra le amin'ilay teny manahirana, ohatra ny amin'ny tantara, mamaky ny mpanjaka voaloha zany ianao Samuela, Josoa, kamo ianao mamaky azy satria tsy mazava aminao ny tiany holazaina. Indrindra rehefa tsy tianao ilay mamaky ny tenin'Andriamanitra ty an-tranon'Andriamanitra, na tsy azoazonao ny mitory ny tenin'Andriamanitra ty an-tranon'Andriamanitra, dia alaonao milalao jeu ao anaty telefona. Misy zany ho antsika ty an-drenivohitra. Any ambanivohitra indray moa dia zarantsika aza mieritreritra manao hoe manahoana izay ny voly any an-tsahany, manahoana izay ny omby any am-pisoko any. Tsy manam-paharetana ny olona hiaina ny tenin'Andriamanitra. Ny vahaolana tokana omeny Jesosy nefa dia izao, mila miaritra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Fa rehefa miaritra amin'ny tenin'Andriamanitra isika, ny tenin'Andriamanitra no manafaka atsika. Fa ny fahamarinana faharoa ry havana no resahana teo dia hoe mila manao fahamarinana. Raha te ho afaka tokoa isika dia mila manao fahamarinana. Mifameno ry havana ny figohana sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Mifameno amin'ilay hoe mila manao ny fahamarinana isika, satria rehefa voky ny tenin'Andriamanitra isika, rehefa miaina ny tenin'Andriamanitra isika, dia manjaka ao amintsika ny fahamarinana, satria ilay teny mihitsy no fahamarinana. Jesosy Kristy mihitsy ilay fahamarinana. Ary na izy ara dia mampianatra antsika hoe aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo. Izany hoe rehefa hitoerany tenin'Andriamanitra isika dia ahitsy ny tenin'Andriamanitra. Matetika ry havana isika kristianina mety tia any mamaky ny tenin'Andriamanitra, fa mbola tsy manao fahamarinana. Mety tia any miaino ny tenin'Andriamanitra nefa ny mbola makahala fahamarinana. Iza marina? Andriamanitra irery ihany no marina. Ary raha Andriamanitra irery ihany marina, Jesosy Kristy ny marina, dia aokarisika ry havana hiaina marina ny fitiavana an'i Kristy, hiaina marina ny fitiavana an'Andriamanitra. Satria rehefa miaina marina ny fitiavana an'Andriamanitra isika, dia Andriamanitra mihitsy no
manamasina antsika. Efa namarina ny vakiteniny ny mpamaky ny soratra masina teo dia ahoana hoy izy? Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Izany hoe tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra irery, tenin'Andriamanitra tokana no any anana fahamarinana sy marina. Noho izany ry havako dia mitaonanao soratra masina, mitaonanao soratra masina mba hahiaritra ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa mahay miaritra ny amin'ny tenin'Andriamanitra isika, mahay mandeha manao fahamarinana isika, dia afaka mivelam-pandriky ny Satana. Ny fahatelo sady farany ry havana, anisan'ny mangeja antsika mantsiny dia ny asan'ny Satana. Ary zany no hitantsika ao amin'ny dimy fahatelo amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny telopolo. Lasa mangeja antsika ny Satana, ka lay fiainam-panahy mihitsy no andevoziny Satana. Ny fiainam-panahy antsika mihitsy no andevoziny Satana. Jereo tsara ry havana fa nahazo ny jiosy zany. Ny jiosy dia miampy fa hoe taranaky Abrahama. Mihebohebo ny jiosy, tia mirehareha ny jiosy, ary manandevo ny fo sy ny sainy amam-panahiny zany, satria izy nijanona fotsiny teo amin'ny taranaky Abrahama. Fa itsika kosa efa taranaka voafidy. Ny tao amin'i Jesosy Kristy dia voafidy ho zanak'Andriamanitra isika, nandray azy ho tompo, nandray azy ho mpanjaka eo amin'ny fiainana. Midika zany hoe isika zao dia nomen'Andriamanitra loka goavana, nafahany tao amin'ilay fanandevozam-panahy isika, fa nysotominy ho anana fiainam-panahy araka an'Andriamanitra. Nosotominy tsika mba anana fiainam-panahy mendrika an'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy mihitsy, ny tenany Jesosy Kristy mihitsy ry havana, no nanafaka atsika. Nanafaka atsika izy, nisitona ny helokontsika, nanala ny helokontsika ho afaka tamin'ny fanandevozan'ny ota. Tadiditsika amin'ny tantara ny amin'ny Jesosy Kristy nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy Kristy nanafaka atsika tamin'ny ota. Ny tena mihitsy, ny tena mihitsy no nisitona asianao indray hiala amin'ny geja. Ry havana, zao ny tadideo, ny kristianina mpanaradian'i Kristy na voageja azy dia tsy tery araka ny nambaran'i Paoly. Voageja manodidina izay nefa tsy tery, enjehina nefa tsy afoy, potraka nefa tsy maty. Mety eo ampovoan'ireo ambody ianao, mety eo ampovoan'ny olana maro isan-karazany ianao, ka te hiverina, taddio fa efa nisafidy an'i Jesosy Kristy ianao, efa nisafidy ianao no handray azy ho tompo sy mpamonjy anao. Mety mbola mizotra amin'ny lalan'ny tsy fahamarinana ianao ry havana, te hiala amin'izany, voniny Jesosy Kristy hanalanao. Taddio ry havana fa ny lalana tsy maintsy misy farany. Raha mandeha ny amin'ny farany Mazangana ianao dia tsy maintsy misy farany ny lalana. Inona ny farany? Ranomasina. Raha mandeha n'aiza n'aiza ianao dia tsy maintsy misy farany ny lalana. Dia taddio hoe amin'ireny lalana mety izorany ireny dia tsy maintsy misy an'ilay boribory ataontsika hoe rond-point. Afaka miverin-dalana ianao, mitodika amin'i Jesosy Kristy indray, miverena, mitodia ao amin'i Jesosy Kristy indray, fa vonina izy hanafaka sy hanafaka anao. Vonina izy tena mihitsy no efa nanafaka, ka tiany zasy anao. Tiany isikany
mba hijoro amin'ny fahamarinana mandrakizay. Tiany isikany mba tsy ho andevony tsy fahalalana. Tiany isikany ho afaka amin'ny geja, mety misy diso lalana tamintsika, miverena ry havana. Fa mbola voniny Jesosy Kristy handray atsika, ary ao amin'ny lalan'ny fibebahana ihany anefa no ahafahana manatanteraka izany. Taonanao Andriamanitra mba hitodika ho aminy amin'ny lalan'ny fibebahana. Ny hoe mibebaka dia miala amin'ny ota ka tsy miverina intsony. Tianao Andriamanitra. Zany nanolorana an Jesosy Kristy ho faty teo ambonin'ny hazo fijaliana. Tianao Andriamanitra, tsy tiany hisy ho very sika na dia iray akory azy. Tia hanafaka anao izy ka ho reny ao aminy ary havana ny finoanao, satria Jesosy Kristy irery ihany no fahafahany. Jesosy Kristy irery ihany ny teniny izy mivantana no afaka manafaka atsika amin'izay rehetra atao. Jesosy ane hitahiry zany tinidinika zany amintsika. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra no lazaina tamintsika izany tokoa ry havana, dia samy miaiky isika fa tsy tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Mety nafantatra ny tenin'Andriamanitra tokoa isika fa tsy nizotra tamin'ny lalan'ny fahamarinana. Mety efa tao anatsika ihany nefa lalan'ny fahamarinana, fa mety diso lalana isika. Andeha hifona eo anatrehan'Andriamanitra isika ry havako, amin'ny alalan'ny vavaka mangina izay atao. Ianao ihany nalalany ota izay nataonao, izaho ihany koa nalalany ota izay nataoko tamin'Andriamanitra. Andeha hifona eo anatrehan'Andriamanitra isika ka hivavaka mangina. Hivavaka isika. Tompo, mamindrafo aminay. Tompo, mamelany elokay. Amin'ny anaranao irery ihany ny vavahanay toy izany. Amen. 4:5. Itsangana ry havako, raiso ny teny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho azy sy ho anao. Hony Tompo, indray mpimaso monja no nahafozako anao,
fa minindra fo lehibe kosa no ampodioko anao. Tamin'ny firetan'ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao, fa indray mpimaso monja, fa amin'ny famindram-pomanjakizay kosa no amindrako fo aminao. O Jehovah mpanavitra anao, fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra, na dia hetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindrampoko, ary tsy hitsoaka ny fanehoan'ny fivavahako aminao. Voavela ny elokareo no hono ny anaran'ny masina. Aleloia, midera ny tompo. Fa isika maly hoe sambatra ny olona dia voavela ny olona, tsy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona dia tsy sainy Jehovah eloka, ary tsy misy fitakavana. Voavonjy tokoa ry havana dia vonina ny anao ny fanambaram-pinoana. Izao ary isika dia hiaraka nona ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe minana Andriamanitra ray sy mpanao lanitra sy ny tany, ary minana Jesosy Kristy zanany tokana tokotsika. Izay mitondrona nampitany masina, naterana mariny fitsiny, nizarana nampitona, nomolaka namasitary, marika naleny, hinana nafianasiny, sanata matana ifape, miara walinasy, bero walinasy Kristo, atyany minzara beresimana, nifaranasa, emunasa maresuso, emunanilomasa, ikonayake, ipetraka isika ry havana. Zao tsika ry havana dia tonga amin'ny fotoana anatanterahana ny rakitra, dia tsarofa ny manome amin'ny fifaliana no akasitran'Andriamanitra, dia miroso amin'izany isika ry havana. Ka ataontsika ny hira fanampy ny fahaenina ambin'ny folo. Hira fanampy ny fahaenina ambin'ny folo dia ny dekona no mitarika amin'izany ry havana.
mivavaka isika ry havana. Andriamanitra misaotra anao zahay raha afaka manolotra izao vola izao ho fitaovana ampiasaina amin'ny fampitarana ny ambaindainy ny fanjakanao. Tsy ny vola ihany nefa no atolotra fa ny tenana ihany koa dia atolotra ho fitaovana eo ampelantananao ahafahana mampiroborobo mandrakariva ny asanao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy no ivavahana ito izany. Amen. Mipetraka isika ry havana. So tsika ry havana dia tonga amin'ny vavaka fangatahana. Ivavaka isika. Andriamanitra ianao, misaotra indrindra anao zahay raha totosa somatsara ny fampopavahana no tanterahana teto amin'ny tranonao. Misaotra anao zahay satria Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra tsy miova mahatsy anio ary mandrakizay ianao. Raha notoriana taminay Tompo ny teninao dia ny herin'ny teninao ane no anova ny fiainanay. Raha andeha oty zay hamonjy ny asa fivelomanay tsirairay avy, ianao Tompo Andriamanitray hibanjina anay noho ny amin'izany rehetrarehetra izany ka ahafahanay mijoro amin'ny fahamarinanao any amin'ny toeram-piasana misy anay tsirairay avy. Andamina amin'ny programanay koa zay amin'ny fianarana ataon'ny mpianatra. Tompo ianao amin'ny azy ireo ny fanahin'ny fitadidiana mba ahafahany mitadidy ny lesona satria efa tsy ho ela dia ho avy ny fanadinana. Andriamanitra misy ny tsy salama any amin'ny toeram-pinenana misy azy tsirairay. Ianao Tompo Andriamanitray no inonay fa hanafaka azy ka hanendry ny loharanon'aretina hanasitrana ny mpanomponao. Andriamanitra misy ny azo pahoriana. Ianao ane hanatanjaka ny lohalika malemy satria Andriamanitra mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana ianao. Maro dia maro Andriamanitra ny zavatra tiana ho angatahana sy ho lazaina aminao, nefa voafetra ihany ny fahalalanay, ka zany no asahinay hitonga aminao hanolotra izay mahasoa anay tsirairay avy satria fahefanao Andriamanitra izany. Ny vavakay ary dia iombonana amin'ilay fanampiananao Jesosy manao hoe: rainao izay ny an-danitra, ho amasina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao, ety an-tany takiny any an-danitra, eo anay io ny anasazo aminay, amamelany elokay, taty namalana izy meloka taminay. Razam-tona anao ao fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy lery ary ho voninahitra mandrakizay. Amen. Hitsangana sika ry havana anao ny hira 720 sy 900 andininy voalohany. 720 sy 900 andininy voalohany dia atolotra ny tsodrano. Amen.
raiso ny tsodraona atolotra amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Raha mihita ny rano ianao dia ombanao aho, ary raha mihita ny ony ianao dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy hirehetra aminao ny lelafo. Fa Jehovah no Andriamanitra dia ny Ray Masin'i Israely mpamonjy anao. Amen. Mipetraka isika ry havako, mivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irereny ny voninahitra fa isika na hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.